faly manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy Tompo, miarabanao any parantany miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Dia izara moa ny nofy nomeny Tompo, amen. Nofy nomeny Jesosy. Alleluia, araka ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa amin'ny andro farany no andatsahako amin'ny nofy rehetra ny fanako. Ny zanaka lahinareo, ny zanaka vavinareo hanofy aminany hita fahitana, amen. Ka amin'izao vaninandro iainantsika zao Jesosy dia maro ny zanany izay tenenany, maro no ampahafantary ny zavatra izay ho avy, ny momba ny fiainantsika, ny momba ny ho avintsika, ny momba ny zavatra rehetra hitranga, amen, izay ampiomanan'i Jesosy atsika, amen. Dia alohan'ny hitondrako an'ny nofy dia hivavaka atsika. Ry Andriamanitra Tompo rainay amin'ny avondrindra, Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara, Andriamanitra mahagaga Tompo rainy mandrakizay, inty aho Jesosy hitondra ny nofinao izay nomenao, ny nofy izay nomenao, ampalalanao anay, ampahafantarinao anay fa milanao izahay. Ko ankehitriny Jesosy, aoka ny fanahinao masina ny asa eto, aoka ny fanahinao masina no hiteny eto, midina fanahy masinao. Ko ny asan'ny devoly, fanelingelenana, fampikorontanana dia efa didiko amin'ny anaran'i Jesosy tsy manan-kery amin'izao video zao. Ny hery ny fanahinao masina ny hidiny eto Jesosy, ny hery ny fanahinao masina any amin'ny avo indrindra. Misaotra Jesosy, alleluia, amen. Ny nofy izay niazoko dia tamin'ny 21 décembre 2022 sy ny 24 décembre 2022. Ary ny zavatra nofisiko dia zavatra ohatran'ny nofy ilay izy indroan'ny verina, amen. Dia ho vakintsika aloha ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny marika ataontsika ahitantsika azy, alleluia. Marika toko faharoa, marika toko faharoa, amen. Marika toko faharoa andininy faha 4ambinifolo ka hatramin'ny faha 7ambinifolo. Zay zany no hitondrako an'ilay nofy nomeny Tompo ahy, amen. Dia afaka vakintsika io hatramin'ny faha 7ambinifolo. Dia mbola manambara an'io ihany koa izy ao amin'ny Matio toko faha 5 andininy faha 5 ka hatramin'ny faha 7ambinifolo. Jerentsika koa io, amen. Mba ho azontsika mazava tsara ny nofy izay tiany Tompo amboara ho amintsika tsirairay avy, ho an'ny fiangonana, ho an'izay rehetra mbola tsy nandray an'i Jesosy, dia miteny amintsika zany Tompo, amen. Matio toko faha 5 andininy faha 5, alleluia. Minaran'i Jesosy vakintsika ny teny, amen, alleluia. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no niala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Matio nipetraka teo ampamoriaketra, ka hoy izy taminy, andeha hanaraka ahy. Dia nitsangana Matio ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamoretra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba mpianana. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, nahoana kosa ny mpampianatra nareo no miara-komana amin'ny mpamorehitra sy ny mpanota? Ary raha nare izany Jesosy dia nanao hoe, tsy ny Finaritra no mila mpanao fanafody fa ny Marary.
fa mandehana ka mianara izay hevitra ny teny hoe famindrampo no sitrako fa tsy fanatitra alatsadra fa tsy tonga hiantsony marina aho fa ny mpanota. Aleluia. Ajanontsika hatreo amin'ny 7:10. Matio 7:5 ka hatramin'ny 7:10. Ao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay nitondrako ny nofy. Amen. Nahita tao anatina toerana anankiray, ao anaty salle zany zaho sy rahavavy anankiray. Fantatro le rahavavy anankiray. Amen. Amen. Fa izy mbola tsy mahalala an Jesosy. Izy mbola tsy nandray an Jesosy. Amen. Nefa hitako tao anatin'ilay fiangonana isalan'ny salle zany zay dia misy fivoriana. Misy fivoriana ao anatin'ilay salle. Amen. Zany hoe fiaraha-mivavaka zany. Dia misy mpanompon'Andriamanitra eo. Aleluia. Dia tao koa le rahavavy. Dia gaga nahita azy. Dia hitako izy nanao fitafy robe nefa izy amen. Nanao fitafy robe mahafinaritra izy. Nefa izy mbola tsy nandray an Jesosy. Amen. Aleluia. Dia avy eo zany le mpanompon'Andriamanitra nanome fanafody. Tio izy omeo any rahavavy eo. Amen. Aleluia. Dia nanantona azy nanome fanafody. An'le fanafody azy anankitelo le fanafody. Amen. Dia izy hoe ity fanafody tio nomeny mpanompon'Andriamanitra omena anao. Dia faly be le rahavavy nandray an'le fanafody. Amen. Aleluia. Dia hitantsika ny tenin'Andriamanitra teo izay nanambara. Amen. Manambara le tenin'Andriamanitra teo hoe araha nipetraka ny natao an-trano izy indreo nisy mpanota sy mpamoretra maro tonga ka niara-nipetraka tamin'i Jesosy mba hampianana. Ary ny fariseona nahita zany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe nahoana kosa ny mpianatra nareo no miara-komana amin'ny mpamoretra sy ny mpanota. Ary raha nare izany Jesosy dia nanao hoe tsy ny Finaritra ny mila mpanao fanafody fa ny Marary. Amen. Nila fanafody ilay rahavavy, nila an Jesosy izy. Mila an Jesosy izy. Dia le fanafody anankitelo zany hitako dia sahalan'ny hoe manambara Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Andriamanitra telo izay iray. Mila an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina ilay vavy, mila an Jesosy zany izy. Dia Jesosy ilay fanafody asitrana azy. Satria maro ny marary ara-panahy. Amen. Fantatro tsara io rahavavy io. Fa mbola ao anatin'ny filibana ny fanaony izao tontolo izao, ny fijangajangana dia tena mbola ao anatiny izy. Nefa natory ny Tompo ahy tao anatin'ilay toerana fiangonana izy. Amen. Izany hoe Jesosy mila azy. Jesosy mitady azy satria izy ny tenin'Andriamanitra eto hoe tsy tonga hiantso ny marina aho fa ny mpanota. Amen. Miantso ny mpanota rehetra zany Jesosy. Miantso ny mpanota. Ny mpanota ilainy Jesosy. Amen. Anantona azy bebaka. Amen. Ary le fanafody dia izay marary no mila fanafody. Iza moa ny mpanasitrana? Jesosy. Manasitrana ny aretina ara-panahy, ny aretina ara-nofo. Jesosy ny tompon'ny fanasitranana. Amen. Ka niza ianao zany. Niza ianao. Mety ho ilainao hoe za ty dia mpanota be, za ty dia mpangalatra, za ty dia mpijangajanga, za ty dia mpamon'olona. Androany Jesosy miteny anao, androany Jesosy vonona anasitrana nafaka anao. Amen. Ninina ny fahotanao? Ninina ny olana mianjady aminao? Ninina fahotanao iverinao fangeza? Jesosy vonona anafaka atsika, anafaka amonjy anao satria izy tsy tonga hiantsony marina fa ny mpanota ibebaka. Ary tsy izy hoe tsy ny Finaritra no mila mpanao fanafody fa ny Marary. Be dia be ny Marary amin'izao fotoana izao. Ny marary ara-panahy, ny voafatry ny Satana, ny marary izao fiainana izao ao anatin'ny fifohana zava-mahadomelina, fifohana sigara, fa ao anatin'ny fitafiana tsy mendrika, ao anatin'ny fisotroana toaka, ao anatin'ny fijangajangana. Amen. Ianao mihitsy ilay ilainy Jesosy.
ianao mihitsy ilay tadiavin'i Jesosy. Fantatro mihitsy io rahavavy io. Fantatro dia mbola ao anatiny fanao zao toa zao izy mbola voafantatra. Fa Jesosy mila azy. Jesosy mitady ianao. Jesosy te hamonjy ianao. Amen. Ka tonga izy hiantso ny mpanota mba hibebaka. Tonga izy hiantso. Amen. Ho avy ny fotoana. Amen. Ho atsika izay itenenan'i Jesosy isan'andro. Miteny Jesosy mampibebaka atsika manamafy ny fotsika. Amen. Kanefa misy olona tsy ampoizitsika ho tonga handray an'i Jesosy, ho tonga hibebaka ka nolo tena ho an'i Jesosy. Amen. Ianao nefa isan'andro efa mahalala, mahafantatra ny marina, nefa tsy misy etaeta hiala amin'ny ratsy. Kanefa misy olona tsy ampoizinao, tonga izy handray an'i Jesosy. Amen. Gaga nahita io rahavavy io. Ary faly be izy nandray an'ilay fanafody dia Jesosy Kristy tompo. Raiso koa Jesosy ankehitriny ho tompo sy mpamonjy amin'ny fiainanao. Raiso Jesosy, aleluia. Anafaka anao. Raiso Jesosy fa izy ilay fanafody. Na aretina ny mahazonao amin'izao fotoana izao, Jesosy afaka manasitrana anao. Satria izy ilay Jesosy mpanasitrana. Satria izy ilay Jesosy ambonin'ny dokotera. Ambonin'io fanafody hoaninao io. Izy ilay fanafody. Izy ilay mpanasitrana. Izy ilay mpanafaka. Halleluja. Saotra ny tompontsika. Saotra ny Jesosy tsika satria mbola voniny izy hamonjy atsika. Satria mbola misy ny fotoana. Mbola misy ny fotoana ahafahanao mibebaka. Ahafahanao manantona an' Jesosy. Halleluja. Amen. Dia miverinao rehefa avy eo mbola hitondra ilay tapany faharoa. Izay no faharoa hitako mbola momba an'izay hoe fanafody izay ihany. Amen. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ihany ho azy hatramin'ny taloha indrindra ho mandrakizay. Amen.